Faly miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy Kristy Tompo izay rehetra mandray izao tenin'Andriamanitra izao na aiza misy anao na ny akaiky na ny lavitra dia tononoko aminao anapaka feno ao am-ponao ao atokantranao amin'ny asanao amin'ny manodidina anao ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo izay tsy nataony tanana. Ihany tenako moa dia solotena Kristy mitondra ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina aminao eto amin'izao fotoana izao ka manasa anao koa hanana fotoana kely hiaino tsy izany no hitondra ny teny fa zaza miteny dia fitaovana ihany ary fantsona izay hitondra izany tenin'Andriamanitra izany fa ny teny izay hoentiko dia avy amin'i Jesosy ary anasako anao hoe raha anio ianao voandroany ianao nandre an'izao fizarana amina pazy fiomanana ho any an-danitra izao dia manasa anao hoe misy lakilosy kely izay atao amin'ny YouTube dia afaka klikenao iny dia mandray foana ianao isaky ny misy zava-baovao zaraina amin'ny pazy fa ampahery anao izany anampy anao satria dia misy fizarana foana eto hoentina ampaherezana anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ia dia alohan'ny zarako an'izany teny izany dia hivavaka satria zava-panahy no hoentiko aminao eto anio mba tena hoe ny fanamasina mihitsy no anatsika indray ary hamangy anao hanokatra ny fo amam-panahinao andray ny teny izay ho afafy eto ary na izaza mizara ihany koa dia mandray miaraka aminao ihany koa. Dao ary tsika hiary hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Irainay masina tsara indrindra izay velona mandrakizay mitosany an-danitso rainay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra sy midera ary mankalaza sy mamefona tsanaranao Jesosy raha mbola nomenao indray izao fotoana izao afahako hizara ny teninao ho amin'ireto olona izay rehetra mandre izao afatra izao dia ianao anie Tompo anokatra ny masom-panahy tsirairay avy Jesosy Kristy ary ianao mihitsy fanahy masina no hitondra ny teny ampitoetra ny teny ao am-ponay ary ianao Tompo ny asa eto fa za dia fitaovana ihany ka mamela Jesosy raha misy zavatra nataoko tsy araka ny sitraponao ary mamindra fo amiko sy ho amin'izay rehetra mihaino an'izao teninao izao ny fanahinao anie Tompo ampiteny indray ary aoka Tompo tsy hita eto mihitsy ny momba fa ianao Jesosy Kristy Tompo izay hitondra ny teny ho anay tsirairay avy no ka ho hita indray ary ianao mihitsy ny anenjin'ny lelako omeo any lelany efa mahay Jesosy Tompo ka ny teninao izay ho ambara eto anie dia ny mpangalateny dia volom-pangalateny tsy ambinina na misaina amin'ny tena fa na an'izay rehetra mandray an'izany teny izany fa ianao mihitsy ny asa feno amin'ny fahafenoana ary hosory ny teninao Jesosy hitondra hery ary hitondra feritseretana ho an'ny tsirairay avy izay mandray an'izany dia ho anao ny dera sy laza ary ny saotra sy ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aleloia. Amen. Ihany tenin'Andriamanitra izay horaisintsika raha omena teny omena lohateny izany tenin'Andriamanitra izany dia ny hoe ny fepetra ho fanasoavana ho an'ny mahantra dia niraisintsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Deutéronomie toko faha-efatra amby roapolo andiny faha-sivy ambin'ny folo hatramin'ny faha-raika amby roapolo dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy raha mijinja amin'ny varinao any an-tsaha ianao ka misy amboaradinao any dia aza miverina haka azy fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty ary mpitondra tena izany mba hotahiany Jehovah Andriamanitra ianao amin'ny asa rehetra izay ataony tananao. Andiny faha-roapolo raha manintsana ny hazo oliva anao ianao dia aiza miverina hitsipona izay sisa fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty ary mpitondra teny izany. Faha-raika amby roapolo raha mioto ny voaloboka ao ianao dia aza miverina hitsimpona izay sisa fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty ary mpitondra teny izany. Tsaroa fa ndevo tany Egipta ianao ka izany no andidiko anao ireo zavatra ireo. Amen. Araka n'izany tenin'Andriamanitra izany miverina intelo mihitsy ny tenin'Andriamanitra eto ary maninjy mihitsy izy hoe aiza raha mijinja aiza miverina aiza alaina izay rehetra latsaka fa aoka ozy izy ho an'ny mpitondra tena ny kamboty ny mahantra izay eo aminao. Izany hoe Andriamanitra ilay tompony zavatra rehetra izy ilay manome antsika ary matoa misy ny varojinjaina
dia izy no manome an'izany vary zany afaka hotsinjainy, ary izy no miteny mahatsiarova ozy izy ho an'ireo malahelo mpitondra tena ny kambody, satria zasy ianao nomena notahiana dia manome ihany koa. Alohan'ny hitondrako ny famakafakana rehetra dia izao misy ohatra hoentiko aminao. Izasy ianao dia olombelona nomen'Andriamanitra ny ray aman-drenitsika isika, ary rehefa nomen'Andriamanitra isika dia mila manome azy ihany koa ny tenantsika ho azy. Raha ohatra ianao ka mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamondro ny fiainanao dia omeo azy ny aminao rehetra, satria izy ny nanome anao matoa ianao ary teto amin'izao tontolo izao dia Jesosy ny nanome anao, ka tokony omena azy koa ny aminao rehetrarehetra. Ary izany indrindra no hoentintsika eto hoe manome dia omena. Izany hoe zasy ianao manana eo am-pelatanantsika misy nomeny tompo antsika, satria matoa tsika manam-bola, matoa tsika manana asa ahafahantsika mamelona ny tenantsika sy ny ankonantsika, dia avy amin'Andriamanitra izany fanomezana izany. Hoy ny teny hoe momena dia mila manome, zany hoe manomeza dia omena koa ianao zany. Ary tsaroa fa misy tenin'Andriamanitra zay koa hoe zay manome amin'ny malahelo izy dia mampisambotra ny Jehovah. Any amin'ny ohabolana any misy an'izay tenin'Andriamanitra zay. Ary tena hoe n'Andriamanitra zany dia mandidy atsika zanak'olombelona izay miaina ety ambony tany, izay tahiny omeny aina, omeny tanjaka, ary omeny fitahiana ara-bola ahafahantsika manome ny hafa ihany koa. An'ireny malahelo ireny zany tsy tokony ho adisontsika mihitsy ny malahelo mpitondra tena, satria tsy afaka amin'ireny malahelo ireny raha mbola firenena naiza firenena dia tsy maintsy misy ny malahelo amin'izany firenena izany. Dia izany no andidin Jehovah Andriamanitra atsika mba hatsiaro an'izy ireny, ary rehefa mahatsiaro an'izy ireny koa nefa antsika dia misy tenin'Andriamanitra ato amin'ny Korinthiana voalohany toko 9:10 fa 4:10 izay mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra manao hoe izay rehetra ataonareo dia atovy amin'ny fitiavana. Izany hoe ninona zany ataontsika amin'ireny olona ireny, na manodidina anao zany, na amin'ireny fikambanana, ohatra hoe misy fikambanana ho an'ny kambody mpitondra tena dia manampy amin'ireny tsika, dia mila atao am-pitiavana zany ilay izy, fa tsy amin'ny ohatra hoe fisesehoana hoe manana dia te hisehoseho amin'ny olona ianao fa mahavita dia horeare eny amin'ny tontolo eny hoe tena mahavita zaka hoentinao anaovana an'izay hoe firiariana, fitadiavam-boninahitra, fa tena hoe ampitiavana. Ary ilay fitiavana dia fitiavana an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra, fitiavana an' Jesosy, satria matoa ianao manao zavatra toy izany dia ara-baiboly ny zavatra ataonao, ary matoa ianao manao an'izany dia sitraka Andriamanitra tokoa izay zavatra ataonao izay, ary tsy tediavana sitraka amin'ny olombelona mitovy aminao fa amin'ny Jesosy Kristy tompo izay nanome anao dia omenao ihany koa, satria rehefa manome ianao mahafoy an'ireny malahelo ireny dia mbola ho tahian'Andriamanitra ihany koa ianao noho izay, satria ianao mahafoy dia omeny ihany koa, satria anazy ny zavatra rehetra izay rehetra eo aminy, ary izay rehetra nomeny atsika dia azy ireny, dia izy no mandidy atsika hoe omeo, satria izy dia Andriamanitra fanahy, tsy hitantsika maso izy, mitoetra any an-danitra izy, ary izay rehetra efa nandray azy dia araka ny teny hoe tsy izaho intsony velona ozy fa Kristy mivelona ato anatiko, dia rehefa Jesosy Kristy mivelona ato anatsika dia azy itsika, ary izy no mandidy atsika hoe izao atao araka ny teniny, araka ny soratra masina izay ataontsika rehetra. Raha manome zavatra olona ianao, ohatra hoe manodidina anao, manome akanjo ianao, na manampy azy amin'ny resa-bola ianao, na manome kiraro, ohatra hoe akanjon'ankizy na ny akanjonao, raha ohatra hoe tonga ny andro izay hitanao fa hoe iny ilay olona fa manao an'ilay zavatra izay nomenao azy dia aiza manao amponan-korony hoe iny ilay akanjoko, na hoe eritreretinao na tena dinianao be ilay olona manao an'ilay izy hoe iny ilay taty amina, na koa hoe mety misy avy eo mety hoe
disadisa eo aminao sy le olona. Maha-olombelona moa dia mety izy zany, dia avy eo ianao holatsainao amin'ny zavatra izay nomenao azy iny hoe zaza mbola manome anao sy ny sisa. Tena hoe tsy sitrapon'Andriamanitra zany izay, fa izay rehetra omenao dia tonga dia afoizana iny, tsy tsaroana tsony iny, tsy tsaroan'ny tananao havia na havanana na masonao tsony, efa tsy anao tsony fa efa nafonao dia voaka tsy ho eritreretina tsony. Raha manome vola azy ianao aza eritreretina koa inona ny anaovany an'iny, zao ve ny anaovany an'iny, fa tonga dia hoe mafoy ianao dia ampitiavana noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo fa tsy noho ny amin'ny olona, dia afoinao ny zavatra rehetra noho iny dia tsy ho tsaroanao tsony iny dia ho hitanao valom-pitia avy amin'ny Jesosy izay nahita an'izay nataonao. Jesosy dia mahita ny ataontsika, mahita ny eo an-tsaintsika izy ary mahalala an'izay rehetra ataontsika. Eo anilantsika foana izy mandrakariva, ary ninona nataonao, ninona saintsainao dia tonga dia fantany zany. Ka raha amin'ny fitiavana voninahitra na fitiavana friariana no anaovanao soa dia ozy hoe aiza manao mihitsiny, fa aleo tonga dia mijanona. Fa raha fitiavana an Jesosy, fitiavana ny namanao dia omeo le izy, dia tena hoe aiza eritreretina fa afoy izy ary manomeza an'izay rehetra zakanao, izay anananao omena na kely anananao dia meo azy zany. Tsy hoe zavatra kely ity ve dia ho raisiny na zavatra kely ity ve dia mety omena azy, fa tena omeo azy na kely azy na voly io na inona nananao dia omeo azy ary na betsaka koa omenao dia aiza hoe mireharena mitady voninahitra amin'ny hafa, fa tena hoe avy amin'ny Jesosy noho ny fitahian Jesosy anao dia omenao azy zany, satria fitahiana daholo ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika. Matoa ianao mbola manana afaka omena dia fitahiana izay, fa misy kosa ny tsy manana dia anjarantsika no mijery azy ireny. Amintsika olombelona dia mavatra tena hoe mangataka amin'ny Jesosy mihitsy tsika amin'ny hoe omeo. Raha ohatra hoe tsy manana tsika dia mangataka, dia rehefa omen'ny tompontsika nefany dia tenen'ny tompo amin'izay hoe mahatsiarova amin'izay raha tsy manana, dia tsy mafoy tsika na dia zavatra kely ho andren'olo ireny azy, na dia ireny mpangataka eny an-dalana ireny ary ka mangataka dia mitsifotra ianao hoe tonga koa mangataka foana, nefa ianao tahian'Andriamanitra. Dia tsika zany tena hoe mila mafoy fa sitrak'Andriamanitra, zany hoe fafoizana zany. Dia ho amin'ny olona izay malahelo moa zany raha mandre an'izao fampahirezana zao, raha mahita olona ianao ka manome anao, ohatra hoe le olona hitanao hoe mety manamanam-bola mifijery azy ety avelany, ianao nefa ny tena olona malahelo mitaraina amin'ny tompo ianao andrao manalina, ary mety ianao tsy mitaraina akory ary fa Jesosy nefa mahita mifahorianao dia maniraka olona izy, manainga olona amonjy anao, dia fataro fa tsy in'olona iny namonjy anao fa Jesosy. Ary rehefa voavonjy ianao dia mahaiza misaotra azy ary tsarovo foana fa ninona misy eo amin'ny fiainantsika dia Jesosy no mahatonga an'izany. Ary rehefa izy no mahatonga ny olana eo amin'ny fiainantsika dia izy ihany koa manana vahaolana ary ny fitaovana izay hoentiny amonjena anao dia ny manodidina anao ihany, na olona tsy fantatrao ary indraindray dia manome zavatra anao dia avy amin'ny Jesosy zany. Ary na kely na betsaka omeny anao dia isaoro an'Andriamanitra zany. Aiza monimonina hoe olona mba ohatran'izao ihany ve dia zavatra kely ity mba afony ho anahy fa tsy mba betsaka, fa izay omeny anao dia raiso am-pifaliana ary misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, satria matoa ianao nahita ny zavatra iny, matoa ianao nisy nanome dia tsarovo fa Andriamanitra ny ao ambadika izay, Jesosy ny tao ambadika iny fa tsisy olona hoe amin'ny maha-olombelona azy fotsiny izy dia andeha hitondra dia hanome, fa tena hoe Jesosy no fitaovana, no manao fitaovana amin'ny olona rehetra manodidina anao. Ka mahirezy ianao raha ao anatin'izany hoe alahelo zany, ao anatin'izany hoe tsy fisiana zany, mahirezy fa ny tompo tsy mba mandaona manary ianao izy. Ary tena hoe entaniko mihitsy ianao hoe raiso Jesosy mitombo sy mpamonjy ny fiainanao. Jesosy no vahaolana amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainana, na dia misy ary ny olana, na dia misy ary ny zavatra mifamoifoy eto ambony tany, hafa ihany zany hoe manana an Jesosy mitombo sy mpamonjy ny fiainana zany. Fa raha ianao sady rehefa ianao tsy manana an Jesosy eo amin'ny fiainanao dia vao mainka sarotra amin'ny fiainana, fa rehefa eo Jesosy dia mandeha ho azy io, na dia ao anatin'ny fijaliana azy, dia rehefa manana an Jesosy dia miadana foana. Vavolombelona zany izahay tena hoe fijorona vavolombelona, fa
sambatra manana an Jesosy mitombo sy mpamondro ny fiainana ary hafa foana ny fiainana hoe manana an Jesosy eo amin'izay rehetra atao ka manasanao hoe raiso Jesosy ho tombo sy mpamondro ny fiainanao raha mbola tsy ao anatin'izany ianao. Raha efa ao amin'ny Jesosy kosa ianao dia araka izay nanentanako anao teo no hoe tokony tsika ahatsiaro an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Itsika kristianina rehefa manao zavatra dia ara-baiboly foana no ataontsika. Itsika tsy manao zavatra ivelan'ny baiboly fa matozany tsika manao zavatra iray dia zavatra ao anaty baiboly izany tenin'Andriamanitra izay andidiny atsika hoe ataovy zao dia manaiky itsika satria itsika dia manaiky fitaovana ary na inona nataon'ny tompo ataontsika dia manaiky itsika satria avy amin'ny zavatra rehetra ninona ny tahiny atsika dia avy amin'izany aza ny zavatra rehetra ary manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika izy no manome dia izy ihany koa no makandreny afaka omenitsika afaka alainy koa iny rehefa tsy haitsika no misaotra azy tsy haitsika no mankalaza azy ao anatin'izay hoe fananana omeny atsika izay dia mba hizarantsika ny malahelo amin'ny mahantra amin'ny mpitondra tena satria sitrapon'Andriamanitra azo ataontsika tsara zany. Dia meo azy ary izay zakanao tsy voatery ho betsaka foana hoe tsy maintsy zavatra be no menao an'ilay olona vao afaka manome fa izay kely eo an-tananao ka tena foinao iny dia homeo azy fa tsaroantsika le misy tantara zay eo amin'ny baiboly misy vehivavy zay vehivavy izy Jesosy tao amin'ny tempolo niaraka amin'ny mpianany dia nijery mpandrotsaka rakotra izy dia avy ny mpanan-karena dia nandrotsaka dia nisy ramatoa nahantsa zany tao anatin'izay fandrotsahana zay talenta ray monja narotsany tao anaty fandrotsahan-drakotra dia hitan'i Jesosy dia ozy izy mantsy amin'ny mpianany hoe io vehivavy io ozy izy nanome ny rehetrarehetra taminy ozy izy fa zay rehetra tany aminy narotsany ary izy no niderain'i Jesosy tao anatin'izay ary efa azo ny valim-potiany fa ho an'ny mpanan-karena izay nandrotsaka kosa dia tamin'ny fananany nandrotsahany tao anatin'ilay rakotra dia hitan'i Jesosy mifony vao miala any an-trano zany ilay olona mitondra ny zavatra iny dia efa hitan'i Jesosy ny ao an-tsainy dia tsika koa vao manao zavatra tsika dia fantatso ny tompo hoe amin'ny fotsika fitiavana ve sa amin'ny fireriana amin'ny fananana zany tsaroa foana zany fa Jesosy no antony zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika na manantsika na mahantsantsika dia Jesosy ny ataon'izany ka tokony hisaorana azy ny zavatra rehetra. Ny teny amaranako azy dia maka ny tenitsika ato amin'ny Romanina ho anao izay mazoto manao soa ho anao izay vonona hanampy an'ireny tsy manan'ireny dia vakitsika ny eo amin'ny Romanina 12 andininy 9 tampany by izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po izay mitarika dia aoka ho amin'ny fahazotoana izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Amen. Ary misy teny koa omeko anao izay ao anatiny mety fahasahiranana ianao ao anatin'ny tsy fisiana mandre an'izao fizarana izao dia vakiko amintsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Filipianina 4 andininy 9 izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fonana amba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no amaranako an'izao fizarana izao dia mino fa nandray zavatra ianao tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay izaho izay nitondra an'izany teny izany dia fitaovana ihany fa Jesosy Kristy tompony teny dia ho aminao ny teny tena hoe ny tompony hanokatra amin'ny masom-panahinao ary ihany koa ampahery anao izy ary ameanao fitiavana ny olona rehetra ary ihany koa ameanao an'izany hoe fo mahay miantsa ny hafa zany Jesosy. Amen. Dia hivavaka aho amarana an'izany fizarana izany. Aleloia. Jesosy Kristy tompo misaotra sy midera mankalaza ny anaranao Jesosy. Misaotra tamin'ny fanatrianao teto fanahy masina afaka nitondrako an'izany teninao izany tsy izaho Jesosy no miteny fa ianao no miteny ary
misaotra anao satria mino sy manantena fa na iza ndray an'izao teny izao tompo dia mino fa ianao nanokatra ny masom-panahiny ary ihany koa raha misy olona malahelo mitaraina aminao dia mino fa ianao nampahery azy tao amin'ny alalan'izany teninao izany. Misaotra anao fa tsy neriko na nitandrako ny nahavitako an'izany Jesosy fa ny fanahinao rery ihany ka dia misy anjaty ianao Jesosy amin'ny isam-batan'olona amin'ny tsirairay avy isa-tokantrano ianao ny tompo hiaro an'izay rehetra manodidina anay ary ihany koa hanome izay rehetra mangataka aminao Jesosy Kristy tompo omeo hery izay vonina anatanteraka ny teninao hanome andreo izay tsy manana Jesosy omeo azy ny hery ahafahany anao an'izany ary omeo azy koa mifiofeny fitiavana anao Jesosy ahafahany anatanteraka an'izany andreo izay malahelo Jesosy dia omeo hery izy ary ampahafantaro azy fa ianao ny antony zavatra rehetra ka atsiaro anao izy ka tsy anahy na inona eo amin'ny fiainany Jesosy malala fa tena hoe atoky anao ary ametraka amin'ny fiainany eo ampelantananao ho an'izay rehetra manao kosa ny tompo dia tena amin'ny fahantsoram-po sy amin'ny fifaliana no hanomezany izay rehetra nitahinao azy ho an'izay rehetra afoiny ho an'ny mahantra sy mitondra teny ary ny kamboty arak'izay nolazainao. Voninahitra ho anao rery ihany Jesosy Kristy tompo tsy amin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo velana anaovako izany vavaka izany. Aleloia, amen.